Merhaba tompoko lafinaritra tompoko vavy akafaliana indray no andorana anao ny mety ho tetin'ny andro ary ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay mandrapahatonga ny farafaran'ny herinandro anoany izany dia ho tazantsika azo vahana ato amin'ny Antsanana Nosy ato foana ny tsokan'ny rivotra avy aty aty Matsinana izany hoe ny alizay no andrafitra ny tetin'ny andro izany ao anatin'ny 3 andro manaraka. Hitantsika izany amin'ny sariny zana-bolana amin'ny alalan'ireto rahona izay somary mipotipotika ireto. Noho izany dia angatsika izany amin'ny ankapobeny ny tontolo andro aloha ao anatin'ny 3 andro manaraka, ary ao anatin'izay dia isy ny orana manify amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny. Raha ho aty amin'ny afovoantany kosa dia ny erikerik'andro no andrasana izany ao anatin'izay 3 andro izay mandrapatonga ny farafaran'ny herinandro izany hoe ny zoma androany dia isy ny erikerik'andro na hoe ny orana manify amin'ny ilana atsinanan'ny nosy iny. Ho an'ny afovoantany kosa dia mbola mitoetratrano aloha ny tsodrivotra izay somary mafimafy ateraky ny rivotra avy aty Matsinanana izay somary mangatsiaka izay ihany. Raha ho an'ny rapitso somary miakatra aty amin'ny apatelon'ny avaratra izay makany amin'ny faran'ny herinandro. Any amin'ny ranomasina kosa no rano resahana dia mbola miaraka amin'izay rivotra avy aty Matsinanan'ny nosy izay ihany dia mafimafy ny fitokon'ny rivotra aty avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanan'ny nosy aty. Tokony hitandrina ny fampiasan'ny ranomasina izany amin'ireny faritra voatsikajy miloko mena ireny. Torak'izany ihany koa aty amin'ny morontsiraky ny faritra aty mandrefana dia somary mafimafy ny fitokon'ny rivotra, mety hahatratra hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora izany indraindray. Ny aty amin'ny morontsiraky ny manodididina ny Mahajanga indrindra moa fa ao anilan'ilan'ny Analalava sy Mahajanga kosa indray dia ny Voamaraina no tena somary mafimafy ny fitokon'ny rivotra, mety hahatratra ny izay 12 kilometatra isan'ora izay ihany koa indraindray, raha toa ka somary manodididina ny 730 kilometatra isan'ora hatramin'ny 920 kilometatra isan'ora ny fitokon'ny rivotra ao anilan'ilan'izay toerana izay. Ho an'ny rapitso moa izay no tena mitoetra izay rivotra izay izany. Ao anatin'izay ihany koa miaraka amin'izay fitokon'ny rivotra mafy izay sy ny alin-drano mitambatra dia ho mafy ny onjan-dranomasina somary maherihery izany ahery be ara indraindray amin'ireto faritra voatsikajy miloko mena ireto. Ny morontsiraka Atsinanana moa no tena voakasika tamin'ity indray mitoraka ity. Ny morontsiraka avaratra Atsinanana, ny Atsinanana manontolo iny somary rapitso izany no tena mahazo vahana, tena mahery izay ranomasina izay fa mbola mitoetra ihany nefa makany amin'ny faran'ny herinandro maherihery hatrany ity ranomasina Atsinanana nosy ity. Torak'izany ihany koa aty amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny nosy dia somary tafakatra kely izay alin-drano izay makaty andrefan'ny nosy ho an'ny makany amin'ny faran'ny herinandro. Hojerentsika amin'ny atsipiriany ary ny toetry ny andro rapitso maraina araka izany dia angatsika ny andro amin'ny ankapobeny ny morontsiraka Atsinanana moa dia ahitana orana malefaka avokoa. Ny ilana atsinanany afovoantany dia anjomona amin'ny ankapobeny fa isy herika manify na orana manify eny atevatsefany eny aty andrefana hozy dika teo no ibalika ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray ary dia mbola mitoetra hatrany izay toetry ny andro somary manjomojomona izay aty amin'ny afovoantany indrindra moa fa aty amin'ny ilana Atsinanana mety arahany herika indraindray. Ny orana manify kosa dia ny faritra Sava, Nalandrofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovonana ka aty Matsinana dia ahitana azy avokoa. Ny masoandro mibalika dia aty andrefan'ny nosy manontolo. Na izany ary dia somary mandraondraona ny faritra Diana. Raha ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitso ary dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny faritra afovoantany, ny ambony indrindra ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana kosa dia tafalatsaka hatramin'ny 13 ka hatramin'ny 19 degré celsius. Ny morontsiraka andrefana moa dia 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius, mbola mahatratra 30 degré celsius. Na izany ary ny ambony indrindra dia ny faritra Menabe sy Boeny ary aty manodididina ny Nosy Be aty no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia mbola ao anatin'izay volonandro rina izay ihany tsika fa somary miamalefaka kely kosa mbola mitoetra araka izany ny orana manify na hoe erikerika aty amin'ny ilana atsinanany afovoantany manontolo iny. Ny orana malefaka kosa na hoe orana miatoato dia Antalaha, Nalanjorofo, Atsinanana ka aty amin'ny Vatovavy sy Fitovonana no ahitana an'izay. Mbola maina hatrany ny andrefan'ny nosy manontolo sy ny avaratra andrefan'ny nosy. Ny maripana raha ho an'ny izay tontolo andro ny alakamisy izay dia 20 degré celsius aty amin'ny vakina karatrany somary miakatra kely ny ambony indrindra, izany hoe manodidina 20 ka hatramin'ny 20 izany aty afovoantany ny ambony indrindra. Ny morontsiraka Atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 9 eo morontsiraka andrefana sy 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius. Ny maripana mafana indrindra dia tsy miova fa dia 30 degré celsius hatrany Nosy Be sy Morondava no ahitana izay.
Teto ny andron'ny zoma kosa indray dia mbola somary tantaratra hatrany ny volon'andro ririnina, zany hoe saika hatramin'ity herinandro ity zany dia mbola ahitana erikelik'andro andro manjomona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany ampovoantany manontolo ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia misy ny orana malefaka mbola ho maina hatrany fandimpondrahona atsimo masoandro aty andrefana manontolo aty mandraondrahona hatrany aloha aty amin'ny manodidina ny tendrony avaratry ny nosy ny maripana ho an'ny zoma dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 araky ny hitantsika dia nahitana fiakarany loha izy na amin'ny zoma ny ambony indrindra aty amin'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 9 ny morotsiraka atsinanana raha toa ka 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia 30 degré celsius any morondavatrany sy any amin'ny manodidina ny Kosibe. Ho an'ny tany falitondrivotra kosa indray ary dia ambany amin'ny ankapobeny tany falitondrivotra eto Antananarivo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ambany fetran'ny OMS avokoa zany ny rehefa rehetrarehetra voaray teto Antananarivo renivohitra. Raha izay mandrafitra ny mitotoetry ny andro zay nefa no hojerentsika dia ato anatin'ny telo andro avy zany dia vinavinaina ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny izay tany falitohan'ny rivotra izay madio zany amin'ny ankapobeny rivotra eto Antananarivo renivohitra amin'ity herinandro ity. Dia makasitraka anao nanaraka ny izay hatramin'ny farany manasanao indray ary ho manaraka indray veloma tompoko.